Faly miarabantsika resaka kely tsika mikasika an'le afera Ambohimalaza. Efa hitantsika moa ino ny zavatra notenenin'ny Fanirisoa. Izy tsy mila miresaka n'intsony satria efa vita ny mission. Zay ny teneniny. Zay zany raha adika tsotsotra zavatra noteneniny minisitra ny fitsarana ao. Zay. Ya, Faly miarabantsika rehetra indray zany. Hitantsika iny fanazavany Mamanombana. Tamin'ny Fanirisoa mbola tsy tonga teo amin'ny toerana dia nanakorotana mihitsiny. Nangalana aiza ny ino moa izy ity? Ino moa izy? Ny sela, ny volo, ny hoho, inona namerideny mihitsy Mamanombana zany. Satria mananamana Australia izy anaovana ny fanadihadiana. Mazava ho azy fa ny marina rehetra any aminy. Mazava ho azy. Jerentsika amin'ny fotsy miangatra fotsiny. Mpitondra zao, iza nitondra teo? Rajoelina nitondra teo. Efa nisy somary korokorotana zay tamin'ny fotoana iny haitsika rehetra tsara. De Rajoelina zany satria Rajoelina ny akizentsika rehetra zany hoe izy namono an'ireny ankizy ireny. Logika ve zany hoe za ny fitondrana efa somary sasahirana satria nisy problème jiro sy rano tao. De iny zany de andeha hamono ankizy ary koa. Nefa de navoaka ny Fanirisoa tsara hoe resaka poison. Famosaviana nafaty an'ireny ankizy ireny. De raha iakizen'ny Rajoelina zany tsika de hoe Rajoelina zany nampanirak'olona zany andeha nisy fanafody sakafo ireny ankizy ireny. Alefatsika lavitra ny eritreritra. Ry zareo contre au pouvoir ny manao ze zavatra rehetra idestabilisena ny fitondrana mba hahafahan'ny zareo miakatra eo. Izany hoe averiko ndre mandeha. Ny olo opposition te hahazo fitondrana faran'izay aingana no mitady hevitra hanozongozonana fitondrana. Satria efa navoaka ny Fanirisoa mihitsy hoe fanapozinana le izy. Ka tsy logika zany hoe ny mpitondra zay efa iozongozona amin'ny resaka jiro sy rano ny andeha hanao famosaviana botulisme. Hanao famosaviana ho an'ireo ankizy ireo mba hialana eo amin'ny fitondrana malaky. Raha alefatsika tsara ny eritreritra. Tsika tsy mijery olona eto za tsy mijery olona zany. Efa niteny impiry hoe ny fialan'ny Rajoelina teo de lesina ho azy. Satria misy lesoka koa tao anatiny tao. Fa tsy hoe hojerena fotsiny hoe rehefa Rajoelina de namosavy zay. Zavatra impossible, tsy logika zany. Alefaso lavitra ny saitsika vahoaka. Na za ty ara mba anisany mitady fiovana koa rehefa hoe bon nasorona Rajoelina zany satria mila fiainana vaovao ny vahoaka, mila fanavoazana. Tsy faly an'izany. Na Rajoelina niditra teo amin'ny fitondrana nge mitady zava-baovao, mitady te hanove. De mila mitady fiainana tsaratsara kokoa ny vahoaka. Zafady. De nanala azy. Logika iny satria be de be nitady fanovana, fanavaozana. Fa eto tsika zany de mijeriny amin'ny fotsy miangatra. Anao ve efa destabilisen'olona de andeha anao zany andeha anirak'olona hamosavy ankizy tanora zanaka malagasy. Ny situationao efa enjana amin'ny resaka jiro sy rano. Ny opposition tompoko no mampiasa an'ireny. Mazava be zany fampiresaka amin'ireo olona reo manana maty reo io Ambohimalaza io fa mitovy daholo ny version. Mametraka fanontaniana tanteraka zareo amin'izao hoe inona marina zava-misy ohatry ny hafahafa ty zavatra ty. Ry zareo nanao fitaovana mba afana manala ny Rajoelina teo. De ampiasainy zareo
reo amin'ny fomba ratsy reo zanak'olona reo. Izay ny tena marina zay. Na itenareo hoe io ndray madama io vao karama io inona io, ny fahamarinana ny jery atsika amin'ny fotsy miangatra. Jereo kely iny zavatra ny teneniny mamanombana iny. Jereo nareo be debe reo miresaka ao, nitaraina hatraty aminay reo. Heno zareo ty videoko ty ary hentsika ny fanazavana iny amin'ny fotsy miangatra. Inona ny tena fanirisoa? Efa impitsika zay na ny feon'ny fanirisoa ary fitantaran'ireo olona manao paorina reo maty zanaka reo. Tsika am'izay tsy tratran'izay zavatra zay, tsy tratran'io fahavoazana grave io, tsisy aniry mipetraka amin'ny plasin'ireo renireo sy raireo zay namono zanaka reo ho eto amin'ny fotsy miangatra. Tsisy aniry hipetraka amin'ny plasin'ireo fa aza faliny handatsa sy omeana eto anareo. Za koa tsy teny hoe mba ahazo anareo ny ahazo an'ireo olona reo, hoe mahavoaza anareo reo fahorin'ireo olona reo, ianareo zay mbola mini amin'ny kipy sy manoana olona be fahatany. Rehefa nanatona tamy, efa nazavay teto, rehefa nanatona tany amin'ny fitsarana zareo ny resaka tamin'ny fanirisoa, de hoy izy fanirisoa hoe anareo ve zany mbola vona itory an'io foana? Io ange naitory nareo, atsaiko anareo fa nga miandry ny avian'olona reo fa atanke pitsara anao, ianao mihitsy no miteny olona hoe tsy maintsy atao zay tanany ty, fa maninona anao ny miaotraotra be hoe anareo zany mbola vona itory foana? Io nge sarotra be ny tana marina mi fa hoe bon anao foana zany tsika efa sarotra be ny tanan'io marina io fa na ny papasosy ara mbola tsita. Aiza zany na manao ny lazany karokan'io le hoe tany Australie? Aiza? Zay ny atao hoe midingadinga baka fara ny ratsy nataonao. Io ihany manenjika anao ny conscience, madame ministre. Conscience anao fa tsy milana de fa manomboka miteniteny fatany anao. De mbola sanao koa miteny amin'ireo olona maty zanaka reo, satria anao zany tsy amin'ny plasinao izy fa ny anao velona soma tsara ny zanakanao. De hoe tsy efa tsy teresaka ny zany tsony anao, izy zany ve de fomba famalina? Ministry ny fitsarana. Ministry ny fitsarana ianao de zany ny fomba famalina hoe tsy teresaka an'io tsony amin'ireo olona manam-pahoriana reo. Lalaovinao mihitsy le fatin zanak'olona. Za Lewis ana eto Tainandriasy Ravolamanga de sako miteny hoe ianareo zay voan'io problème io, reno ankizy maty reny de tsy andry ampiadanana reny fa mbola mamila mamita ny missiony aloha am'izay navandoza zay vao mandry ampiadanana. Ianareo rehetra raha mbola misy ihany koa ny angatra maty, aza mbola mandry ampiadanana aloha. Vitao jereo iza ny olona nanao ratsy anareo. Mialatsiny amin'ny fianakaviany maty. Tsy mbola mahazo mandry ampiadanana aloha fa jereo iza ny olona navandoza. Zay ny anazy zay. Jereo ity ministra fitsarana ty, jerenareo zay nareo nodimandry rehetra io, tsy mila mandry ampiadanana aloha. Zay. Ianareo reny tanora nareo tokony ho avy ny firenena, fa tsy ny olona tokony gadra, tokony manana sazy telo taona niakatra pitsara de anao fitaovana toatra fiakarana anareo. Zay ny anazy zay. Inona zany mba andraikitra anareo syndicat pitsara reo eo anoloany olona manana sazy tokony gadra no mitondra ny ministera anankiray? Inona? Mba milamina ve atanke pitsara, ny pitsara zany an'Andriamanitra ny fitsarana farany, fa eto ambony tany izay ny antom-pisin'ireo pitsara reo. Usolony Zagnahary ambony tany eto mba hitadiavana ny marina. Fa tsy hoe efa ray taona lasa ty aorina zay vao iny vao mody hoe andeha Ambomalaza anaovana sinema eny. Ohatriny nanaovana ny investigation Jean-Jacques Rabenirina koa hoe efa enim-bolana indray vao anao Costa.
anareo tompoko ny fitsaranao fa ny andro farany ray ho an'ny vahoaka malagasy rehetra sy ho an'ny famarinana. Taona ty aoriana zay vao iny anareo andehandeha Mbomalaza fa hitadiny marina aza vezivezy am'izany ny sain'olona mody atao hoe miasa anareo. Ny famarinana de io koboninareo tsy avoakanareo ao. Adressé amin'ny ministry ny fitsarana ty resaka ty, partagenareo maximum. Taona ty arina ny fahamarinana nefa de ao aminao ao. Manina raha mitony teny fa aza atao fitaovana le ankizy fahafatesana ankizy Mbomalaza ataonareo tohatra fiakarana eo amin'ny fitondrana. Zaho de tsy mbola kitika ny Mikaela fa izy tsy teo tamin'iny. Zavatra hafa ndray no itenenana ny PRRM. Fity de tena i ministra Faniriso mihitsy ny ty resaka ty. Tabataba anao taty a France mikasika an'io. Laza miara-miasa amin'olona Australiana iny, inona zavainy mamanombana iny. Tonga eo anao avinavina ataonao andreo tompo aorinareo. Reo mananjanaka maty reo avinavina. Anao ve ministry ny fitsarana ve anao de sanao miteny hoe na io nge na anareo tsy ahitany marina io nareo zavatra efa tsy tokony hoanina za fa raha ohatra ke hitory anao tena sa hitorinareo. Hoy mitory ny olona ianao mihitsy ara ny tokony ametraka an'izany tena hitikariko an'izany fa manina anao miandry ny aviany reto olona reto fantatrao fa hitory reo fa mananjanaka maty reo zaho tsy teny hoe mahavoazo anao fa ny zanakanao innocent tsy mitovy aminao. Tsisy idiran'ny zanakanao ty. Ary tsy teny aminao hoe mba mipetraha plasin'ireo olona reo anao. Fa raha mbola za koa de tsy mbola mandry ampiadanana reo ankizy maty reo fa hahitanareo. Mila mamita mission reo misy zany angatra zany. Alahelo maty zay natao hoe karma. Androany anao vao hoe andery Mbomalaza ohatry nataonareo Jacques Rabenirina koa. Efa enim-bolana zay vao anao constat manina tsy nataony constat tamin'ny andron'iny. Mba jerena hoe nisy raty eo sa ahoana. Miparitaka tao vely ny vatan'le olona sa ahoana. Fa de loka be fotsiny lohan Jacques Rabenirina de tsindrinareo de aminao zay ministry ny fitsarana de tsy mba manao aiza le garde du corps tokony anisany tokony atao akety amin'ity da tadiavina fa de hoe sy tonga ny garde du corps de vita. Fa raha mbola misy koa ny angatra andreo zaza innocent ho avy ny firenena be de be 50 mahery maty reo zay nataonareo fitaovana hiakarana amin'ny fitondrana tsy tafavoaka velona eo nareo. Zay ny ana zay tena tsy henatra tsy tahotra tsony fa de tsy voatakony anao tsony fa de hoe tsy mila miresaka amin'iny tsony areo aveky avinavina amreto olona manam-pahoriana zay nanatenanao satria anao nitabataba be hoe laza hitadiny marina rajoelina hoentina amin'ny logika ny zavatra. Za ve fa olona voozongozina vahoaka efa mitabataba jiosrano de iny zany anirak'olona andehaamisavy zanaka malagasy ary. Rajoelina nga ny eritreretra te hiala fitondrana zany de andehanao zavatra ohatra an'izay ndray. Ianareo nefa te hihinan-kanina fa te hangalatra eo fitondrana de manao tous les moyens satria ity hevitra anankiray ty tsy mahalaza eo de alota de avana anankiray tsy maintsy misy olona atao victime tsy maintsy misy olona vonona eto mba hafana miakatra amin'ny fitondrana. Fa ny marina amin'io ho anareo vahoaka de ao amin'io ministra Faniriso io nahita boutilisme zao hainy tsy anjery daholy mikasika an'io. Ny nataony Rajoelina de nitsabo sisa fa hainy Faniriso tsy anjery ny mikasika nafatesan'ireo zanaka malagasy 50 mahery reo. Dika zay any aminy mila miala teo izy de samborona alohany anamborana azy de fa misy saziny 3 taona tsy nivitany tokony gadra iny olona iny efa eo piblienao daholo ny saziny olona gadra no lasa ministry fitsarana olona gadra no mitsara
tsy maintsy miondana olona maromaro izy ampidirina any prison any na ny olona tokony apiditra azy any prison alefany any aloha de am'izay tsy afahana mikitika azy. Izany mbola tazominao amin'ny fitsaranao. Ianareo syndicat manahoana ny conscience anareo ny lehibe nareo mpitsara olona tokony gadra. De ino zany no loavinareo ao? Firy nareo ao hanaiky tantanan'olona manana heloka tokony isazy. Firy nareo amin'ny fitsaranao? De ho aiza zany ny iafaran'ity fahamarinana ty ze olona manana ny rariny rehetra ino no ampidirina fa ny soa io ny olona manana ny rariny gadrainy fa ny olona dahalo io miara-miasa am'zareo satria mitovy aminy satria reo mahay ny afera malotony de tsy samy managadra andreo satria samy mangalatra ao zareo mianakavy de fampiaro de reto ny atao boky émissaire reto nekizy GNZ ze mitady fahamarinana mitady fivavahana fanavaozana ino ampidirina ponja satria reo tsy anaiky an'ireo mafia be itondrareo de reno no ampidirina ponja fa ny mpiara-miasa am'izay manana dossier goavana non tsy ampidirina ponja. Zay rehefa olona baby heloka no mitondra ny fitsarana ohatran'izay. Ka anjaratsika avao ka mieritreritra hoe angina ve tsika amin'io zavatra ataony fanirisoa io fa raha za manokana efa tsy toko minisitra fa ela iny jereo nge fandikan-dalàna ataony eo io anaovany any ACC io efa nitakina hoe andao ravana ny rafitra rehetra tsy navela aloha satria maika te hiditra eo zareo mianakavy de namboarina vola satria hainareo ihany rakotoarsomo am'ty resaka monty hainareo ihany rakotoarso ze manome azy any de efa andao tsika ry indray hitra indray de andao tsika ry indray azo raisina fa tsy mitombona ho faty eo amin'io plasy ACC io zay ny faniriny rakotoarso ho faty eo miaraka amin'ny vola beny de avy eo am'izay rehefa mipetraka eo olona nametraka anao teo am'izay amin'io fahavoazana io de eo anao mahita ndray hoe reto ndray tsy izy reto asorinao ndray de rehefa tsy vitany asorinao de mbola enjenao ndray dika zay olona maloto zany nametraka anao tokony miala mihitsy anao aloha amin'ny fitondrana satria olona enjeny lalàna nahitanareo dossier nametraka anareo teo olona maloto nahitanareo dossier voandroany ka iny nametraka anareo teo miala teo mihitsy anareo zany aloha satria ka olona tsy mazava ka reto le nametraka anareo reto ianareo ny miala zany aloha raha vao io ACC io de mifidim-piambana vaovao zay vao mametraka olona am'izay reo izany hitantana firenena mandrapaha fandikan-dalàna tena efa mangala baraka mihitsy tena hoe hoaiza le Madagasikara iza mitondra Madagasikara olona ohatrany ahoana manao modely ratsy ho an'ny tanora fahamarinana sy fanavoazana ny tadiavina fa sy fanambotrina firenena ohatran'io izay ny zavatra resako eto koa anjaratsika malagasy aoka tsika tsy mba ho fanatika fahatanana hoe manoana olona aleo mba manoana fahamarinana reto miainga amitsika de nareo ve de mbola mieritreritra hoe de zao ve de izy ve zao de mety ve zao zavatra miseho zao jereo no mahazo an'ireo olona reo ranomaso atratra mba ho le olona nantenaina io ny vadika io tsy mila miresaka tsony ozy fanirisoa matsy an'reto olona manazanaka maty reto satria azo ny tadiavina azo ny kazony le fitsarana miaro itrikitry ny fitsarana io mba tsy hanenjena anazy satria izy mbola manana sazy telo taona tranomaizina de io ny azakazany voalohany mba tsy hafana manenjika azy eo izy mikomande eo avy eo
de menasena daholo zay mitaditady amokany marinao fa za de tena mbola mitanao miangavy anareo mpitsara rehetra tsy faniry soa rery ihany a no anombanareo ny imaginareo asoronareo tany io roanareo tao fitsarana tao io tsy olona anankiray ny andeha ameridenareo ho hitatsika eo raha io Mikaela io ny andeha hiaro azy na io siteny io andeha hiaro azy roanareo tao fa olona dahalo ambony latabatra mitondra firenena ny andeha hitsara antsika mianakavy ao olona dahalo manana sazy telo taona tranomaizina no andeha hitsara ny vahoaka malagasy aiza moa zany tsy isy ranjary ny firenena fantany olona rehetra nge zany afaka samy manao ny ataony satria izy modely ratsy ho an'ny firenena izy roanareo tao izy idio selenareo ny birony azavelanareo hiditra azavao aminazy fa ianao tokony aria figadrana ry andre tsy afamy plasinao na ny tanora fa tsy ato amity fitsarana ty vitao aloha ny sazinao madio anao zay vao azo eritreretina hoe mety hitondra firenena raha pitso afakapitso mila io tsy fidanana loko na orange na bleu na fotsy na jaune citron rehefa manao tsy mety gadrana i surtout olona mibaby sazy izay mahatonga ny marandry andide lasa galabina be reny satria olona dahalo andeha hitory dahalo tsy ataony marandry andide laivona eo izy mihitsana hatramin'ny tsy nay maintiny ary raha andeha hitory anazy ianao raha olona manana sazy andeha hikitika anano na samy magistrat ao tsika miainga amitsika vahoaka le izy de ianareo mpitsarehtra ao mba amietsenareo re tompoko bajereo le fahoriny malagasy dahalo no lehibenareo ao de mijery fotsiny nareo savy anareo tsy kombakomba ray amin'ny fanirisoa anareo mpitsarehetra ve tsy kombakomba ray amin'ny fanirisoa de mijery fotsiny ve nareo sendika manina raha mihetsika seleo i brownie azavela hitrao izy ola mivola foana ny manahira anazy zay na maiky anazy teo tena madesi olona za tam voalohany tena hoe faly hoe ay voaka daholo marina zao inona ko mandeha manenjika mandeha ny raha vato mangano Maurice mangorombolana atao zareo mianakavy mamivarotra tanindrazana manondrana volamena ny ze zavatra tsy nety rehetra nataony fitondrana fanesatra am'izay tokony tsy miverina itsony ny zavatra tsy nety ze nataony fitondrana ny fanesy hatram'izay tokony tsy miverina intsony zay ny atao hoe fanavoazana fa ity toko de tena fahavoazana tanteraka de mba mietsenareo re tompoko anareo mpitsara rehetra ao mba tahin'Andriamanitra nareo re raha mbola manana conscience ihany mpitsara nareo dika zay nareo solony zagnahary ambony tany eto solony zagnahary ambony tany eto anareo mba mandraisandraikitra nareo fa olo tokony isazy ino lehibe ny fitsaranao roanareo tao izy selenareo ny birony azavelany itsakao izy fa na mivaly teny io fotsiny ara de fitsarana azy misy zavatra maloto izy ambadiky ny ambo malaza io any aminazy ny marina rehetra fa tsy avokany izy mahafantatra azy rehetra fa tsy avokany fa tsy valy tenina mpitsara zay nianatra manam-pahaizana ianao an'izany hoe ianareo fe mbola vonina itory tsy olona manam-pahaizana tsy zany ny fomba famaliny raha ohatra mpitsara milamina izy fa izy tena hoe mpitsara maloto mbola itory ve nareo io nge saratra be ny tana marina fa hoe ataotao foanany zany de nampapasosy ara mbola tsy hita anao ve olona nianatra mba le fahasolavitra ny saina re olona nianatra ve mpitsara ve de zay fomba famalinao dika zay anao ny ambadiky io zavatra io mafa ianao no atao kety voalohany vitanao no sazinao telo taona de avy eo no miditra indray ty resaka ambo malaza ty hale fahasolavitra ny saina zay fotsiny teneniko anareo zay fa mba tsy za tena tsy teneniko tena za tsy tepetraka am'le plasiny ray aman-drenireo zazareo ary nareo koa ngamba tsy tepetraka amin'ny plasiny ray aman-drenireo zazareo nafatina biby ara mbola isy asiny fa de zany ny anaovanandreo olona reo mba mietsenareo mpitsara rehetra ao mba miangavy anareo za
aza velehitra amin'ny bureau olona tokony isazy iny roanareo tao zay ny androany zay aloha mikasika an'iny fa de hitatsika eo fa ho avy indray ny JGR ndray fa am'le nef ny fitsarana ny resaka mikasika Jean-Jacques Rabenina de mbola ifanirso foana ny manapa-kevitra ao zay mahatonga anareo resa miteny hoe reraka eo foana anao madama fa tsisy marina ho hita eo miady tsika miady tsy raisy miady zany ny fahamarinanao resaka fahamarinana ny resako eto za tsy miresaka olona fahamarinana ny resako fa tsy olona hoe mangorombola hoe izay zany anaovanao tsy maintsy mitady olona atao victime anao zany mba hiakaranao amin'ny fitondrana non oka mba hijanona zay zavatra zay satria fanovana ny tadiavina miala faniriso tsy mpamono olona raha tapaka lalandrao teo moa zany ray aman-drenireny zareny tsy te resaka an'izany tsony asatra beny de zany ve de olona disy fanantenana tanteraka ny olona zay ny anatenanao nefa de anao de nitabataba taty andafy aty hoe tsy hitanao zao namono olona zao vita misy anao fa niala le fitondrana mpanjakana niala rajoela de niakatra anao de nifiranao ny olona mba vehivavy any anao vehivavy any anao mananjanaka koa anao fa za mialatsiny amin'ny tompokavana le manam-paorina fa nareo zay maty rehetra tamin'iny 10 mahera de mbola tsy mahazo mandry ampiadanana aloha fa mitsangana ianareo fa ianareo rehetra reo zay navandozareo ny fatin'ireo de miaraka matory aminareo sanandro zay tany alenareo de miaraka aminareo fatin'ireo ny karma existe za koa mba niteraka za mianadany zanako za tsy te petraka amin'ny plasy mamanombana mihitsy hoe mianadany zanany hoe maty nony fitiavana sezanareo fangalana pouvoir anareo de mila atao victime zany reto olona reto mba hafahana miakatra eo anozongozonana ny rajoela nasorona zany tsy olana zany satria ny olona rehetra mitady fanovana fa le olona zanaka malagasy ataonareo fitaovana za tsy d'accord zay fotsiny anazy le zanaka malagasy ataonareo fitaovana za tsy d'accord ianareo te angala fahefana afaka lenareo ny fahefana amin'ny fomba rehetra zay azahoanareo azy fa aza atao fitaovana ny zanaka malagasy ka rehefa azonareo am'izay le plasy satria nefa nareo de nampana tena be inonareo za tsy te resaka an'izany tsony zany efa tsy tangeny marina am'izany ahoana ianao nampana tena fa hitany marina io ongotanao hatramin'ny volony maty ny hony maty hitadiavanao an'ity resaka botulisme anao ty mahavoazo anao ny botulisme teneninao ny teneninao zay fotsiny mahavoazo anao ny botulisme zay ny teneninao nahitanao plasy eo amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao fa roanareo tao olona tokony gadra no lasa mitsara aiza koa nisy an'izany olona migadra ny tsara mba nareo mpitsara rehetra ao ny avocat rehetra ny syndicat ny mpitsara rehetra idinareo ny varavara ny faniriso fa olona tokony gadra ny iny no mahazo toeranao iny so de tsy tonga saira nareo ty iny ve de ho ampy anareo rehetra ao reo mpitandro filaminareo fa mahaino maro nareo fa miandry satria nareo tsisy mitaraina de mijery reo fa reo fa miandry fotsiny reo mpitandro filaminareo za miteny anareo an'izany miandry ianareo mitaraina fa manampy anareo reo idinareo roanareo faty agny izy aleo roao ziskanosy mandeha tongotra agny zamena anazy ny tobila aleo sesiny vahoaka eraky ny hosy egny eraky ny anosy egny izy angao sesiny vahoaka ziskariany 13 mai agny zay ny androany aloha fa mbola ho avy indray ny resaka jirofranandro baba satria président teny efa mandeha tsara ny jirofrana jereo ny klinika misy ny zazakely miaina amin'ny couvert sy ny oxygène sy ny ana rehetra mitomany be ao tsisy jiro tsisy iny nefa président teny zao efa mandeha ny jiro eran'ny Madagasikara fa mandeha ny rano tsy maintsy takila io jirofrano satria io nasorana ny rajoelina teo de tokony efa tsisy an'intsony zao ary
président PRRM mihitsy ny teny hoe efa mandeha ny jiro trano eran'ny Madagasikara. Tsy tokony hôpitalin-jazakely mihitsy no andeha ho tsisy jiro. Jereo vidéo publié koa be deabe miparita koa izy jereo le zazakely sanatria ve de ho victime reny sanatria ny vava amin'ny resaka ty jiro zay efa tena hoe mandeha eran'ny Madagasikara ty. Miantso anary Majangary rehetrarehetra tsisy an'izany ety jiro sy rano mandeha zany madame Lewis. Capital raha io jereo le zazakely mitomany io zazamina vava miankina amin'ny jiro ny jiro ny iainany anaty couveze nefa tsy manana. Zay ny manaraka zay fa misaotra antsika rehetra mirary soa ahitany rariny daholo fa marinana neto za tsy aoko nalainareo kosarikosariko ratsy be ny antony resako eto tsy andeha geste aminareo de teneniko anareo zany na ina ataonareo sariko na ina ataonareo sariko nareo makamakany sariko regny publienareo ratsy tare zao hoe tsy geste aminareo ny andanako eto fa fahamarinana ny resako eto tsisy raraiko anio afaka alainareo ndray sary ty ratsy tare mongo volo zao hoe za ohatran'izao mihitsy ny za fahamarinana ny resako eto fa tsy andeha geste aminareo de teneniko anareo zay anareo compte fako vitsivitsy ao olona ray manana compte fako 10 mandeha mikomante eo efa ty daholo ny lista aty amiko aty hitako ny anaranareo tompony telefona tompony puce manana compte fako 10 hitako zay koa matonga teny eto hoe mba grave koa ny renseignement azonay anareo ihany ny famony faty ao zay de teneniko zay na ratsy tare ataova attaque physique tsy kwa zany na ratsy tare za na mongo volo za tsy maintsy miteny fahamarinana fa tsy andeha geste aminareo ny aleako eto zay fa raha tsy tafiditra anatin'ny lohanareo ny fahamarinana de manodiavanareo ny fahoriany vahoaka malagasy sy ny fahorian'ireo olona manana zanaka maty reo. Saotra tompoko madame Lewis mirary soa rehetra mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana zay manam-pahoriana mankasitraka.